Fanodikodonam-bola indray mandray ny mpianatra no nitranga tao amin'ny UPP Anosy voalohany raha nambarany ny mpampianatra Frama. Izy ireo moa izay mitaraina fa efa roa volana zao tsy nandray ny karamany. Roa volana no tsy nahazo ny karama avy amin'ny fikambanana iray aman-dren'ny mpianatra na ny Frama. Ireo mpampianatra karamain'ny Frama misy 12 eto anivon'ny EPP Anosy Atsinanana. Ny mpampianatra Frama izay mandrafitra ny 990 mpampianatra eto satria iray monja ny mpiasa-panjakana eto. Fanodikodinana ny volan'ny Frama no nisy raha ny fanadihadiana nataon'ireo mpampianatra satria ny latsakemboky ny ankizy misy 5,900 monja atamin'ireo mpianatra maherin'ny 700 eo anivon'ny sekoly no narotsaka ny filohan'ny Frama teny anivon'ny Otiva izay nitehirizana ny vola. Raha nampanantena fa andony karama mpampianatra Frama ny filohan'ny Frama dia tsy tanteraka izany hatramin'ny androany. Vokany niroso tamin'ny fitokonana ireo mpampianatra izay notrony ny mpianatra. Volana eto amin'ny EPP Anosy Atsinanana dia hatramin'ny volana Février dia nisy olana rabola teto ny volana alohan'ny ray aman-dreny. Ray aman-dreny rehetra dia efa nandoa vola daholo fa ny président Frama izay nandray vola zany ny azao mampisolonana izay tsy nandray karama izay hatramin'ny mars ka hatramin'izao. Février moa dia efa nitsipotipotika tamin'ny 2,5 izay hita eo. Izy zany rehefa nampiasa ilay président Frama izay dia nanome fotoana izy hoe hanome an'io vola io. Dia ny andro ihany aloha izay amin'ny hoe zaza madinika tsy manatsiny ireny ampianarinay dia mba miala nenina zany izay aloha. Dia kanjo moa mandraka ankehitriny tsy izy valiny dia na tonga amin'izao hetsika izao. Ny antso ataonay zany dia mba miantso ny tompona andraikitra izay tokony isana amin'izao zava-misy izao dia miantso an'ilay président Frama izay mba hitady vola andohan'ny karamanay io. Nisy ny dingana nataon'ny mpampianatra izay nanatona ny siskoantana ny Renivohitra amin'ny tirera ity. Efa nanao fitaraina teo anivon'ny fokontany Nosy voalohany sy faharoa ary nivondron'ny fikambanana Fary Malagasy ihany koa ireo mpampianatra ireo. Nanamafy moa izy ireo fa raha tsy vany olana aila itoy amin'ny fiampitoana tanteraka ny fampianarana mihitsy izany no marain'izy ireo tety mantsy fa ankoatra ny mpampianatra Frama dia niantoka ny karaman'ny mpiambina ny sekoly ihany koa ny ray aman-dren'ny mpianatra.